vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Halleluja. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray ravana malala ny ravanantsika rehetrarehetra. Falibe indray ny tena ko miarabanao eto dia manona fiadanana tompo amintsika tsirairay avy izay tratrantso tonga miaraka aminay eto andrany anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana, izay rahanao fandarana Andramoka Izaho ny Aky Radio, ny mpikambana ato anatin'ny groupe izay maresy miarabantsika rehetrarehetra tratran'izao alina vaovao zao indray. Ary men'Andriamanitra tombonandro tamin'ity maraina ity dia velonayna somatsara eto indray tsika rehetrarehetra. Zava-dehibe ny mbola fahafahantsika mifankahita eto fa oka tsy adintsika fa misy ny lasa nandao ty tany ty tamin'iny maraina iny tsy ny fotsony. Sika kosa mbola ny fo ary tsy vitan'ny ny fo fa mbola navakivaky ny tontolo andro nandresany izao tontolo zao indray ianao tsy latsaka andalana. Zava-dehibe zany isorantsika n'Andriamanitra. Miarabantsika rehetra zay vao tonga miaraka aminay eto androany. Raha androany no vao miaraka aminay dia teteny aminao hoe tonga soa ianao arabaina ianao ary dia teteny aminao hoe tsy kisendrasendra mihitsy nahatogavanao eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao ka dia maharetatra hatramin'ny farany raisy fahasoavanao anao mihitsy hoe ity ianao maharetenin'Andriamanitra, anaterina tenin'Andriamanitra ao tokantrano ao. Alleluia. Misy olona iravana mandidy tongotra malavitra be mahita maheno tenin'Andriamanitra fa ianao anaterina tenin'Andriamanitra ao an-trano raha no fahasoavan'Andriamanitra anantsika ity fandarantsika ity izay mamakivaky bakabaka sy mamakivaky ranomasina, mamakivaky rindrina, mandeha mamaky antsika ny tokantrano tokantrano isaky ny firenena maro any dia fiadanan'ny tompony eo amintsika tsirairay avy. Da ny tompo koa izay papaketo androany Tina Série Coco voasina niditra voalohany. Alleluia. Arabainy Tina Série Coco izay rahavavin-dranabavintsika Angelina Diamond dia mena tsodrano mahafinaritra be ary ianao androany. Jeremia 3:20 ny tsodranonao Tina Série Coco androany izay rahanao mahazo amin'ny nareo rehetra ao Chine mahazo an'ity tsodrano ity nareo rehetra ao Arabie Saoudite, ao Koweït, ao Madagasikara mahazo amin'ity tsodrano ity daholo. Anisan'ny tenin'Andriamanitra mahafinaritra ny rahalatojo izy ity fa metsika ny Série Coco androany Tina Série Coco Jeremia 31:20 izay mivaky zao minaran'i Jesosy manao hoe zanako mahafinaritra va Efraim, zaza malalako va izy no dia fatrapatsiaro izy isaky mitezitra azy noho izany dia honena azy ny foko amindra fo aminy tokoa hoy Jehova. Halleluia. Amen. Iny tompontsika rehetrarehetra
raisy fa zay nitsotra aminao a anabavitiana sirikoko a dia maherezatrany a tahin'ny tompo mampamangy amin'ny ao atokantrano rehetrarehetra ao. Manarakaraka azy tao a razana so Sylvie Koety Iadza Domona Allemagne, Nambinitso Macrine Koety, Angelina Diamant Chine, Rodine Marie Koety, alléluia, Koda Léonie Koety, Sondola Koety, Geneviève Andriamananjara France, Geneviève Andriamananjara, Sharon Anoman izy any amin'ny tany arabo koa zany Anoman zany a, tonga so Sharon dia maharetatra amin'ny farany a. Kadaka France, Sirina Rozmina France, Mario Elali Rodine any Koety, Andoandry France, Tojo Allemagne, Tsiry Amboaramiel France, Mami Koety, Razana Monique Koety, Ricarac France, tonga so ny Anamainso Italie, Jesosy Noeriko, Yama Koety, Miriara Andriamalala Madagasikara, Marijo États-Unis, fambeazana fitahina Madagasikara, Soameva France, Amira Rahary, alléluia, tonga so koa Amira Rahary Malala, Amira Rahary Malala, andreo ny vao nitanao teto. Dia tononoko aminao koa ny tonga soa, bienvenue a, fa be zay mandray anao dia raha mba azonao soratana kely amin'ny commentaire hoe aiza moa misy anao mba hiara-bananao a raha tahiny tompo tonga eto indray anao raha pitsy sy ny ao ariana rehetrarehetra. Amira Rahary Malala raisitsika mpitiavana be sy mandroany izy vao teto. Aingo Irina Rodriguez, Arabie Saoudite, izay koa Lina artisanat de Madagascar, France, Tsisisona Sharon, raisina mpifitiavana koa ianao a. Alain, rasiny apôstôly Madagascar, tonga so Mampionina France, Tsisisona tiana tamin'ny tsodrano. Rantalina Maisalina Madagascar, tonga so. Dia Andrina Suzelle Suisse, tonga so, alléluia. Draraka mihitsy ny fiarabana atao anareo izay vaovao hitanareo amin'izany fa tena faly zay mahita anareo a, faly zay tonga anareo a. Ao ihany koa i Codanela Belgique, izy koa sotra nitojo amin'ny message lavalava fa tsy voavaviko tsara ilay izy raha tsy rehefa avy eo. Bert Sava Koety, Codanela Belgique, Lantonirina Liban, i Anjasika Patici France, tonga so daholo isika menakavy a. Arabie Saoudite hony a i Amira miaraka amin'ry Rodriguez zany a any Arabie Saoudite, tonga so ihany koa ianao a. Jesosy Mpandresy mihaja Madagasikara, tonga so. Dia Rosine moa tsy tadidiko izy amoa Rosine, ohatrany mbola tsy niteny teto Rosine, izy misy any Rosine ao tadidina ao aoriana. Sarindra Raingo Madagasikara, tonga so. Zay gamany tega mbola tsy voaraba daholo ny akoatr'izay a. Tonga so daholo nareo, faly be mahita anareo a. Arabie Saoudite koa ny any Arabie Saoudite koa Rosine zany a, tadidio zany a. I Sharon Anoman, dia Rosine Arabie Saoudite, dia Amira Arabie Saoudite.
any daholo zany nareo ny akabetsahany indray tato ato Godina Rodriguez efa fakara zany Godina Rodriguez sy Amira Fabio Lazanakandapaka hoe tonga soa alleluia zay ngamba no ela tahiny tompo daholo tsika mianakavy andao ary tsika anomboka ny fotoana aloha sokafantsika mivavaka takany mahazatra ny fotoana Zina Randrena Solo tonga soa androany koa nitany Zina dia tonga soa Zina Randrena Solo dia maharetatra amin'ny farany ihany koa alleluia aiza moa zany zao ny toerana misy anao raha mba azonao lazaina ihany koa dia amin'izay rehefa tonga eto indray ianao raha pitso dia mba tadidiko amin'izay hoe any ananina tsika rehetra moa zany samy mitadidy an'ilay vahiny daholo hoe avaiza Zina Randrena Solo tonga soa ianao dia mahareta hatramin'ny farany alleluia ndao ary tsika efa afakalala Aingonirina sy Amira mahafinaritra zany ndao ary tsika aloha hivavaka andao raha metraka ny fotoantsika eo am-piaratan'Andriamanitra dia ndao ampandrosoantsika ny anabavintsika Anitra Clarisse izy no mitondrantsika ao anaty vavaka fanomboana dia aveotsika anomboka ny fotoana any Sinina hoy ny Zinaraka izy ni hao tahiny tompo ary tsika rehetrarehetra ni hao dia ndao ary vavaka aloha tsika metraka amin'ny fotoana eo am-piaratan'Andriamanitra tahiny tompo Anitra Clarisse anao ny fitenenana Jesosy pasteur dia tahiny Jesosy tsika rehetra fiadanan'i Jesosy ny ao amintsika rehetra misaotra an'Andriamanitra indray ary havana ny amin'ny tombontsosy fahafahana androany afaka anao mivavaka fanomboana ary makasitraka ihany koa ny mpanompony ny amin'izany tombontsosy izany jery tenin'Andriamanitra ray tsika melohany anaovantsika vavaka ao amin'ny Salamo 120 andininy 120 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy ampafantatrany lalanainy ianao fa fahavokisam-pifaliana no eo anatrehanao ary fahafinaretana no eo an-tananao ankavanana mandrakizay halleluia amen dia amin'ny alalan'izany teny izany ry havana no hanaovantsika indray zao vavaka fanomboana izao ka andeha tsika hiaraka hivavaka ry Jehovahandriamanitra eo dia mbola velom-pisaorana sy fankasitrahana anao zahay satria tsara sady mahatoky ianao misaotra anao izay ray malalany amin'ny famindraponao izay avozinao isanandro isaoranay anao tompo ny amin'ny fotoana anio indray izay ahafahanay mivory eto amin'ny anaranao kondreto izay ray malala hivory amin'ny anaranao satria hosisy ianao hoe raha misy rona telo mivory amin'ny anaranao dia ho afovoany ianao kondreto izay tompo malala ianao ny ampafantatra anay ny lananay na Jehova malala ary hosisy ianao hoe kisam-pifaliana ny ao anatrehanao izany tokoa tompo malala eto amin'ny fanatrehanao izay anio ao koa atevina sahery-vaika eto amin'ny fanatrehanao raha kofa amin'ny raha sarobidinao ny Jesosy izao fotoana izao ny fitaovana rehetra izay ampiasainay ny connexion anay izay rehetra entina amin'ny tanana izao fandarina izao tompo malala dia aoka ny rahanao ny teny fiarovana mafy izany tsisy fahatapahana tsy isy ny fanelingelenana rehetra tompo fanana fifatohana tanteraka ny izahay tsirairay avy aoka ihany koa fahafinaretana eo an-tananao ankavanana mandrakizay izay tompo malalo ary ny fifaliana izay raisinay eto anio ane dia tehirizina hitoetra ao anatinay mandrakizay hosory vaovao hatrany mpanomponao Jesosy hosory izy mba hitondra ilay teny izay akasika ny tsirairay avy ilay teny mpiainana izay anova ny fiainany tsirairay avy ilay teny izay tena ilain'ny tsirairay avy Jesosy dia izany indray nataovy any ambava ny mpanomponao anio ny olona rehetra izay mandray anjara koa Jesosy dia tehirizo amin'ny rahanao izany hosorositra vaovao hatrany hatrany ane ary dia ny anaranao rery ihany no memboninaitra dia deraina sy ankalazaina ny anaranao tompo malalo dia ho anao voninahitra mandrakizay ary amin'ny anara sarobidinao Jesosy ny anaovana izany vavaka izany saotra indrindra ray eo halleluia amen mamy alleluia tena mamy be ny vavaka anabavy Anitra Clarisse ny azo moa miavaka kely foana ny azo vavaka fanomboana misy an'izay mamaky verset kely izay dia miaina tsara mihitsy ilay vavaka mamy be mivavaka misaotra indrindra dia Andriamanitra manakirepasavana maly fitianao mitombosa dia mitombofa soavana hatrany dia mahereza fanatera amin'ny ankonanao Anitra Clarisse hitody rahony soa eto France tahiny tompo tonga soa Mbody Gilda Koety tonga soa ihany koa alleluia izay koa mbola tsy voaraba teo efa voaraba daholo ny akoatr'izay tahiny Jesosy tsika mianakavy rehefa tsika entoroteny
toriteny anotsika androany a dia toriteny a hoentindranam-bavintsika aingon'Irina Rodriguez fa mialohan'izay andolotsika enohira alleloia ao anatin'ity zany ao maka-toerana tsara dia maka baiboly ihany koa fa eno tenin'Andriamanitra sika orinan'ity hiri ity efa voaka ny version an'ity hiri ity tena izy a indray mandeha ny anotsika tety mantsy a ohatrany hoe live fa ty zany no tena feo an'le hira Jehova Jireh izy a mititre an'le hira re ataontsika mpifaliana be zany hira zany a dia ohatsika hiamiko ao anatin'izay mihitsy manana Andriamanitra mpamatsy tsika manana Andriamanitra mpiarotsika manana Andriamanitra mpanasitranytsika manana Andriamanitra tsy manaritsika Jehova Rafa Jehova Jireh Jehova Sama tahiny tompontsika rehetra andao ataontsika zany izy zany a ho voninahitra Andriamanitra dia aorian'izay tsika to dia eno tenin'Andriamanitra meno finaritra daholo social, c'est social. Ya no veo que
Halleloia. Tsara le ire tsara be le ire isaorantsika an'Andriamanitra ny ireny ianao ko nge ohatr' izany atsika toky an'Andriamanitra tena andaontsika hifaly fa manan'Andriamanitra complet be mihitsy tsika. Halleloia. Tsy misy tsisy bangy ampy atsika Jehova ao aminy daholo ny zavatra rehetra izay ilaitsika. Marary tsika izy ny fanasitranana, noantsika izy ny mofinaina, mangeta etsika izy ny loha rano velona, main'ny anatrika izy ny tanantanamanga manalaka atsika. Halleloia. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra tsisy isaorana nafana ny hira ataontsika indrainy amin'ny sabata. Amin'ny sabata moa tsika misy fanoloran-jaza, zava-dehibe ny fanoloran-jaza zay tsika eto amin'ny fandarana eto dia misy fanoloran-jaza. Ny fanoloran-jaza dia ohatrany natao tamin'i Jesosy rehefa ny zanakareo reo mila tsofina rano reo. Iny le ohatrany hoe batisa etretiny olona, iny le fanoloran-jaza. Reo zanatsika reo mila tolotra an'Andriamanitra reo dia tonga reo dia tsy arana ny devoly anjara, tsy marary lava, tsy menjera lava, dia tapatapatolana lava, dia marary lava taizana retina. Dia misy fanoloran-jaza tsika raha izy amin'ny sabata ho avy izao zay no filazan-draharaha anankiray, filazan-draharaha fandroany iny moa le lazaina maly tsy tadidiko intsony, fandraisana fanasany tompo fotsiny tsika aloha amin'ny sabata ho avy izao. Zay saotra an'Andriamanitra fa dia tafaverina somatsara ara-potoana ihany androany dia risy ny fandarantsika na dia somary lavidavitra ary ny dinareko dia tena mivoatra ny batain'Andriamanitra ohatr' izao dia tonga somatsara. Mieritreritra alina be vao tonga mba tonga aloha ihany androany, lamina ny dia, tsisy sakatsakana, vita ny asa natao ho an'Andriamanitra ny voninahitra dia faly mahita anareo eto. Halleloia. Hitra amin'ny ten'Andriamanitra ary tsika. Ny ten'Andriamanitra moa izay anotsika eto dia rahantsika amin'ny rarabavitsika haingony irina Rodriguez vao Arabia Saodita. Halleloia. Amin'ny 1er décembre tsika andro zoma moa io raha tsy diso manao alim-bavaka fisaona tahaka ny fataontsika isa-taona ihany. Isa-taona tsika manao an'io foana fa ny antsika fotsiny tsika tsy miandry faran'ny taona fa vao mitomboka io volana farany amin'ny taona io dia manao alim-bavaka tsika amin'ny 1er décembre zoma io anao sasakalim-bavaka tsika dia samy miomana ny amin'izay ndray zany zao ny fiomanantsika manaraka eo dia samy tahiny tompy aja-domonina tahiny Jesosy efa narabaiko aja-domonina ndao ary andro andriko efa narabaiko tahiny tompo ary hiditra amin'ny ten'Andriamanitra dia vita ny ten'Andriamanitra oetiny haingonirina Rodriguez dia miverina eto ny tenako mamelabelatra tahaka ny mahazatra. Tahiny tompontsika rehetra haingo Rodriguez anao ny fitenenana. Mankasitraka indrindra pastera na amin'ny fitenenana dia manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompo ho amintsika rehetra. Dia mbola fifaliana lehibe ho no manararotra kely miarahaba satria izaho moa nisy antony tsy nafahako mba nanatrika amin'ny fankalazana 5 taona ny akira teo dia
eto dia manararaotra kely miarahaba nareo pastera mivady ny amin'ny fahatratrarana fahadimy taona ny akirateo isorana n'Andriamanitra lehibe ny fitatana sy ny fifimbinana nandritra n'izay 5 taona izay. Maro ny zavatra mety hoe izay traina tao anatin'izay fa ny sorana n'Andriamanitra lehibe dia mijoro hatrany ny akirateo ary miroborobo hatrany ny asa fitoriana izay mihely ao anatin'izany onjam-peon'ny akirateo izany dia misaotra n'Andriamanitra ame anareo ray aman-dreny am-panahy ary indrindraindrindra fa nitolo-tsaina avy amin'ny fanahy masina izay omen'Andriamanitra anareo natonga anareo mivady nanana fikasana nanokatra n'izany hoe akirateo izany hitoriana ny tenin'Andriamanitra hampahelezana ny vaovao mavady maneran-tany ka dia mirahasoa indrindra dia tena hoe anakoako maneran-tany lazan'izany akirateo izany dia maro ireo olona voakasika ho voataona ao amin'ny fandrenesana ny tenin'Andriamanitra filazany tsara izay toriana mandeha ao anatin'izany akirateo izany dia engany ahatratra fa 5 taona manaraka indray dia ho ela velona koa tsika rehetra tena hoe hiara ifampitantana hiaraka ifametanana ary indrindra hiaraka ifandrimina amin'ny asa fitoriana izay atao dia samotahin'Andriamanitra isika rehetra dia manoroka mampy anareo mivady ary mirahasoa be dia be hitombozotra sy fahasoavana hatrany. Haleloia, amen. Eto ry havana malala dia fifaliana ho any hitondra ny ten'Andriamanitra amintsika ka ny ten'Andriamanitra izay fampizarana dia ho hitantsika izany amin'ny boky Mika toko 9 dia raisitsika eo amin'ny andininy fahavalo. Mika toko 9 dia ny andininy fahavalo. Ny soramandry izay mivaky toy izao ny anaran'i Jesosy manao hoe teny fampipehana ny Israely. Ry olombelona efa nasehonao izay tsara sy izay ilain'ny Jehovah aminao dia izao ihany ny hanao ny marina sy ho tia famindrapo ary ny anaraka n'Andriamanitra amin'ny fanetitena. Aleluia, amen. Ny tena rato dia mazava be ny zavatra ilain'ny Jehovah antsika sy ianao izany dia hoe ny hanao ny marina. Zava-dehibe eo anatrehan'Andriamanitra ny fanaovana ny marina, ny fandehanana mahitsy eo anatrehan'Andriamanitra. Fa izao ry havana malala tena hoe sarotra be, tena sarotra mitaona olona ankehitriny, tena hoe tena tsy mora tokoa no mitarika olona andeha amin'izany fahamarinana izany sy ny fahamasinana. Kanefa mbaran'ny masina eto fa izay ny zavatra ilain'Andriamanitra amintsika, izay ny takiany amintsika dia ny ho tia famindrapozy ary ny anaraka n'Andriamanitra ao ny fanetretena. Ary ankehitriny dia izao mihitsy ny fotoana nefany fitarihana ny olona ho amin'ny fahamarinana ho amin'ny araka io soramandry io hoe fampipehana. Amin'izao andro farany iainantsika izao dia ny ratsy miroborobo, tena hoe miroborobo fatratra, tena miroborobo fatratra. Koa ankehitriny dia havana malala dia mangataka ny fanahy masina mandrakariva amin'ny ositra mitsiraray avy ny amin'ny teny aloka ny vavatsiky io ary ny amin'ny fitarihantsika olona io dia ilaina tena hoe amin'ny fahamendrehana ihany koa, satria ny olona ankehitriny dia mora tohina rehefa tenenina fahamarinana sy fahamasinana ny olona dia betsaka ny olona ry havana malala no tafitohina. Kanefa zao hoe tsy maintsy toriana koa ny fahamarinana, tsy maintsy toriana amin'ny mila mibebaka satria andro farany izao. Ary ao anatin'izao fotoana tokony hiantonana n'Andriamanitra fanetretena ialana amin'ny ratsy fanao izao fotoana izao, satria ho avo ny fitsarany na avo ny fitsarany eto amin'ity zao tontolo izao ity. Ary dia mbola misy fotoana nefa dia
tsara mihitsy ny sao dia aleo miverina amin'Andriamanitra, aleo mibebaka e. Za ry havana malala dia efa nisy tantara kely anao efa teneniko teto fa izy ity dia tamin'izaho nitory tamin'ny takariva mahafinaritra ka mety hoe mbola misy ny tsy naheno dia ho averiko eto. Nisy tantara moa ry havana malala hoe nisy fotoana izany tonga ny fotoana lehibe tamina fiangonana le any ambanivohitra reny any amin'ireny tanindrazana reny zany, ka misy zany atao hoe zanak'ampelezana mihery miparitaka ny ivelany any izy ireny. Dia misy zany fotoana lehibe tany amin'ny fiangonana atao hoe fiangonan-drazana zany, fiangonan'ny Ray aman-dreny ny any amin'ny tanindrazana ao. Dia tonga zany ny andro hoe misy fotoana lehibe mihitsy zany tany, dia nasaina daholo ny zanak'ampelezana ho avy tany an-tanàna. Tonga ny fotoana dia nandeha ny filazana, dia tonga ny fotoana dia tonga tany an-tanàna, tonga tany an-toerana daholo ny izay rehetra nahazo antso. Dia rehefa tonga ny fotoana dia izao ry havana malala mandeha fampianarana, ka rehefa fotoana lehibe ohatra ireny moa dia somary lavalava ihany ny fampianarana, dia misy ireo izay tsy maharitra fa matory. Ka raha mitory ny mpanompon'Andriamanitra, mitory ny fibebahana, mibebaha ianareo fa efa akaiky ny fanjakana lanitra. Dia miteny moa rehefa ohatra ireny dia verimberina anaitra ny fanahin'olona, anaitra ny sain'olona, ka ao anatin'izany fotoana lava izany dia mandeha ny fampianarana dia miverina ihany hoe mibebaha ianareo fa efa akaiky ny fanjakana lanitra. Ka nisy zany resitory tao am-piangonana, dia pastera moa zany maraka hoe mambony anazy ery ampilipily ery dia mahita mipindritra ety ambany ety, ka nisy zany namana natory rendemana satria sady tsy mifantoka, satria hoe izay foana ny teny mandeha mibebaha ianareo, kanefa efa antso avo nataon'ny pastera satria dia efa tongotra ny fotoana. Ka io namana io nihinana bonbon dia makambamy amin'ile bonbon am-piangonana sady matory, tsy mifantoka amin'ny toritenin'ny Ray aman-dreny mpitandrina. Ka izao ry havana malala sendra miteny mafy tapoka pastera satria hitany fa misy ny matory, miakatra mafy zany ny feon'ny pastera, tsy tahaka ny teo aloha manao hoe mibebaha ianareo efa akaiky ny fanjakana lanitra. Taitra tapoka na namana natory ao ambao nefa le misy bonbon, ka sondrovaka tapoka tao an-tenan'ilay bonbon izay nohaniny dia niakatra ny masony, kendan'ilay bonbon nohaniny izany dia niakatra ny masana, dia lasa tsy maintsy nentina namonjy toeram-pitsaboana satria sakana tao an-tendany tao ilay bonbon. Dia ny fampianarana moa teto zany nandeha ihany, fa ny sasany nandeha nitondra ny namana namonjy toeram-pitsaboana toritenin'ny pastera toy ihany. Dia inona ny afarany dia anontany dia misy antso tonga ka tany mitondra ny ora namana eo andeha hitondra azy tany amin'ny dokotera dia hoe eto mafy ny fiara, dia tena nientana mafy, nandeha mafy satria niakatra ny mason'ra namana tao anaty fiara. Dia ny afarany moa ry havana malala dia nanao accident teny an-dalana ny tomobila nitondra azy satria hoe eto mafy, dia araka ny fandehanana mafy dia ny tratran'ny loza tratran'ny loza mpifamoivoizana. Dia nisy ny vaovao tonga tany am-piangonana misy accident mahatsiravina be tarihy ohatr'izao, dia fantatra fa aveo ilay mpino tao am-piangonana izay tonga ilay namana sondrovako ny bonbon no tradoza tao, dia zava-doza fa maty ra namana. Dia izao
le fampibebahana ny toriana tamin'ile ranamana tsy voaray any satria izy a varinanaka mamile bombo tao am-bavany restory dia tsy voaray an'le fampianarana dia zao hoe maty tanaka mamile bombo re namana dia tsy fantatra tsono zany ny afarany fa maty izy dia izay fa izao ry havana ankehitriny dia mitonatsika ny ten'Andriamanitra hibebaka ary ny fanetretena ny zava-dehibe ao anaty an'Andriamanitra satria ny olona manana fanapa-kevitra hibebaka dia ny olona mafoy. Ny fanetretena dia mafoy fahafoizana, fahafoizana ny ratsy, fahafoizana ireo izay mitoetra tsy sitraka Andriamanitra. Le zavatra namatopatotra antsika, le zavatra nakamamitsika teto amin'ity zontolo zao ty, ireo no ialana. Ireo zany nahetritsika ao anaty an'Andriamanitra dia ireo le hoe manana fanetretena ary mitaka zavatra lehibe mihitsy zany fanarahana an'Andriamanitra zany ry havana mahafoy, mila mahafoy zany. Ka rehefa mbola tsy mahafoy tsika ny zavatra izay tiatsika akamamitsika miara-nofo dia izao hoe mbola sarotra le hoe manaraka an'Andriamanitra. Ka eto nefany hoe mianaraka an'Andriamanitra ny fanetretena izay zavatra tena takian'Andriamanitra dia zava-dehibe mandeha amin'ny fahamarinana ary zava-dehibe konko manaraka an'Andriamanitra amin'ny fitiavana. Ka rehefa tsy misy fitiavana dia sarotra be koa le hoe anana fanetretena fa ny fitiavana no tiatsika zany Andriamanitra izay. Rehefa hoe tiatsika Andriamanitra dia izay tsika tena hoe tapa-kevitra zay nge le hoe manana fanetretena, tapa-kevitra zany anaradian'Andriamanitra dia tapa-kevitra hiara-miratso-panao. Dia zay ny ten'Andriamanitra fohifohy izay havana malalanao entiko ny fampizarana tamintsika tamin'ny teny ity ka aotsika tsy ho variana ny amin'ny zavatra eto amin'ity zontolo zao ty satria betsaka ny zavatra mampatory eto ary betsaka ihany koa ny zavatra mamy eto tsolany kanefa ireny dia ho mangidy ny farany mafaitra tahaka ny tiany namana izay natory nakamamy bombo tao am-bavany dia restory dia fahafatesana nefany ny hafarana. Ka mba tsy ho voafitaka tsika, tsy ho voafandrika fa tena hoe misy tenin'Andriamanitra ma ao amin'ny Korinthiana voalohany ao, Korinthiana voalohany toko fa 10:10 dia iray Korinthiana voalohany toko fa 10:10 dia ny andiny fahatelo amin'ny telopolo mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe aza mety ho fitahina nareo fa ny fikambanana amin'ny ratsy manemba ny fitondran-tena tsara. Dia zany aoko tsika tsy ho voafitaka ny ratsy fa hitondran'ny fitondran-tena tsara eo anatin'Andriamanitra. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra dia ho antsika izay nahatra ny enatra ny farany fiadanana. Aleloia, amen. Aleloia. Saotra n'Andriamanitra, saotra betsaka ny ranavavitsika Rodriguez tanatin'izay tenin'Andriamanitra mamy izay. Aleloia. Misaotra anao tamin'ny fotoana nafonao naovana izany toriteny izany misaotra ny amin'ny toriteny Andriamanitra manakaipasoavana maly fitianao dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany ranavavy Rodriguez. Aleloia. Raha misy mbola tsy voaravaka hoe alohan'ny hamela belarako dia efa teo daholo ka ianareo. Tsy nisy olona voaniditra intsony teo nambiny tsomakirinina saiko nefa voaravako fa tahiny tompo. Izay daholo tsika rehetrarehetra izao. Aleloia. Amen. Mika toko 4:9 no vakiny. Mika toko 4:9. Vakiko ary amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ry olombelona dia efa naseho anao izay tsara sy izay ilainy Jehovah aminao dia izao ihany ny anao ny marina sy ho tia famindrapo ary ny anaraka an'Andriamanitra ao amin'ny fanetretena. Itapan'ny farany no tiako hitondrana mpamelabelarana ny voany. Itapan'ny faharoa izay miteny manao hoe ary anaraka an'Andriamanitra ao
amin'ny fanetretena. Alleloia. Inona moa ny fanetretena? Ny fanetretena dia ianao mihetry dia Andriamanitra misandatra. Ianao manaraka an'Andriamanitra dia Andriamanitra misandatra fa ianao mihetry. Alleloia. Ary zany ny zavatra ilaintsika, ary zany ny zavatra ilain'Andriamanitra, ny toetra ilain'Andriamanitra amintsika dia ny anarahantsika azy amin'ny fanetretena ray avana malala. Ahoana moa ny fanetretena? Satria Andriamanitra te hanandratra antsika. Ary Andriamanitra dia manana programma ny hanandratana ny fiainantsika eto tany, hanandratana antsika ihany koa any an-danitra. Misy ireo olo-masina sandatra reny, fa ny tena marina isika reto ho asandratr'Andriamanitra daholo tsika rehefa ao aorianao, Andriamanitra no manandratra antsika. Raha tiantsika zany ny sandratra, alohantsika mihetry. Ary raha tiantsika ny sandratra be, dia alohantsika mihetry be. Alleloia. Averiko ilay teny hoe ry olombelona efa naseho anao izay tsara sy izay ilain'i Jehovah aminao dia izao ihany ny hanao ny marina sy ho tia famindrapo ary miaraka an'Andriamanitra ao amin'ny fanetretena. Zavatra iray zany ny tena tsara tokony katsahantsika sady ilain'i Jehovah amintsika. Dia izao ihany ny hanao ny marina sy ho tia famindrapo. Tsara zany amin'Andriamanitra fo zany. Manao ny tsara tsika dia amin'Andriamanitra fo. Alleluia. Ijery ten'Andriamanitra antsika, inona moa ny endrika izany hoe fanetretena miaraka amin'Andriamanitra mahety-tena? Ny atao hoe fanetretena miaraka amin'Andriamanitra dia ny fanekena an'Andriamanitra. Fanekena an'Andriamanitra. Betsaka ny olona tsy manaiky an'Andriamanitra fa miara-mandeha amin'Andriamanitra. Miteny Andriamanitra hoe dao aty amin'ny ankavia, dia izy teny hoe akavanana ny tiako ka. Ary betsaka ny olona manana ny eritreritra ty amin'izao amin'ny fanompoan'Andriamanitra hoe andao. Fa Andriamanitra ve tsy hanaraka antsika eo fa Andriamanitra tsara. Misy olona amin'izao fotoana izao mieritreritra hoe mitarika Andriamanitra dia tsy mandeha any amin'ny italian'Andriamanitra izy fa mandeha aty, dia izao ny eritreritany Andriamanitra tsara io mpamindra fo io andao fa manaraka antsika io. Dia Andriamanitra raha te hitondra antsika any amin'ny tontolony dia tsika indray miezaka mitondra an'Andriamanitra any amin'ny tontolontsika. Andriamanitra manana tontolo, ny tontolon'Andriamanitra tia ny hitondrana antsika. Hoy foana ny ten'Andriamanitra misy olona amin'ny Kristy dia iny ry tonga olombavao izy. Raha misy olona tonga ao amin'ny Jesosy dia iny olona iny lasa vaovao. Olona vaovao. Fa tsy hoe raha misy olona, tsy hoe raha misy Andriamanitra ao amin'ny olona dia iny fa Andriamanitra vaovao izy, zany hoe andeha manaraka ny mety amin'ny olona. Fa isika mila manaraka izay mety amin'Andriamanitra, izay hitondran'Andriamanitra. Zany ny hoe fanetretena. Manaraka an'Andriamanitra amin'ny fanetretena. Amin'ny fanetretena. Hoe isika mahita Andriamanitra amin'ny Romanina, bokin'ny Romanina. Bokin'ny Romanina toko 7. Andininy 7:10 hatramin'ny andininy 9 fa vakiko sy kelikely. Bokin'ny Romanina toko 7 andininy 7:10 ka hatramin'ny 9 dia aveo toizantsika eo ihany. Romanina toko 7 andininy 7:10 ka hatramin'ny 9 dia toizako midina ihany rehefa aveo hatrany amin'ny 9. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ianao ary dia anao amiko hoe koa nahoana izy ny manome tsiny ihany, fa iza no manoatra ny sitrapony? Andininy 9. Tsia raha lehilahy, fa iza moa ianao no mamaly an'Andriamanitra. Izay zavatra ny foroniny va anao amin'izay namorona azy hoe nahoana ianao no manao ato izao? Ny mpaneho vilany mba tsy manam-pahefana amin'ny tanimanga, ka ny vongany iray ihany nanaovany zavatra samihafa. Indreo ajainy, ary indray atao tsinitsiny. Sa ahoana ajanontsika eo aloha? Averiko, tsy raha lehilahy, fa iza manao no mamaly an'Andriamanitra?
izay zavatra ny foroniny va anao am'izay namorona zay nahoana ianao no nanao atoy izao ny mpanefy vilany va tsy manam-pahefana amin'ny tanymangy ka nivoga indray arava ny zavatra samihafa indray ho ajainy ary indray ho atao tsinitsiny ndea ho ampiako tenin'andriamanitra anakiratra mbola tsy ampy aminao zany misy teny ao amin'ny Isaia fanampin'izay ihany fa tsy mifanohatra koa Isaia 5:7 sy 10 amin'anarantsosy lozany izay miady amin'ny namorona azy tavombolany isan'ny tavombolany amin'ny tany any reny ny tanymanga va ilaza ny mpanefy azy hoe inona moa no ataonao na ny asanao va anao hoe tsy manan-tanana izy lozany izay miteny amin'ireny hoe inona no ateraka ao na amin'ireny hoe inona ny araoko ny kibonao zay zany ny atao hoe tsy fanetretena dia ny fiadivana amin'Andriamanitra ny tsy fanekena ny nataon'Andriamanitra be dia be ny olona mametsiny an'Andriamanitra na tsy miteny amin'ny vavany ary akolaka na mivantana ary hitantsika amin'izao fotoana izao ny planiny devoly tiako hisokatra ny sainao androany zavatra ilay tokana ny angatan'Andriamanitra amintsika ao amin'le bokyny mika teo Andriamanitra tsy te hangataka zavatra be dia be amintsika satria fantatr'Andriamanitra fa na ny kely ary tsy voatandritsika ozy Andriamanitra ry olombelona efa naseho anao izay tsara sy izay ilain'i Jehovah aminao dia izao ihany zany hoe tia fotsiny mitady idio ny anao ny marina sy tia famindrapo ary anaraka an'Andriamanitra amin'ny fanetretena tsy miteny zavatra be dia be Andriamanitra raisinao reto avy ny atao zao avadio indray ny pejy zao fa fantatr'Andriamanitra fa tsy ho voatandritsika sy nila zavatra be dia be Andriamanitra fa tsotra ihany ndao anaraka azy amin'ny fanetretena ndao anaiky azy tsika amin'ny zavatra rehetra inona kosa ny planiny devoly ny atonga ny olona tsy anaiky izay rehetra tenenin'Andriamanitra misy kianina daholo zavatra tenenin'Andriamanitra mizatra kianina nahoana ny nataonao ohatra izao venona moa ty ataonao misy olona na dia mijery fitaratra izy ena ty nataon'Andriamanitra izy ihany amin'io ny teny jerena tsy asa tanana Andriamanitra inona ary ty nataony izy ihany nefa nijereny amin'ny fitaratra eo tena tsy mety amiko mihitsy za mipoziko zany eo amin'ny fitaratra eo dia mahita kiana tsapatsapaina eny tare hay masoko mpingeza jery nefa mason'ny sonora eny tena hay ty oriko ty tena nge Romanina 5 iza moa anao mamaly an'Andriamanitra zay zavatra ny foroniny va anao amin'izay namorona zay nahoana ny nanao atoy izao ianao andehantsika resaka fizika ohatra i fizika atsika io Andriamanitra ingeravana tamin'ny nanao atsika itsika zany no namorona hoe inona ny définition an'ny olona tsara dia hoe ohatra zao samy manana ny tsara ny olona lava volo fotsifotsy ohatra lava orona kelikely maso kelikely molotra lavalava soka ohatra ny sasandray miala somary tonga bebe takolaka bebe an'le eto iny dia misy molotra dia ngitangita voly samy manana ny tsara izy ary no nametra hoe zao ny atao hoe tsara dia zao ny atao hoe ratsy iza zao no teny fa za ratsy tarena za tsara tare amin'ny fandrefesana inona zany no afaka andrefesana hoe rado rakotsalama iny ratsy tarena rado rakotsalama tsara tare inona le fatra le inao zany hoe le taovam-pandrefesana fa raha Andriamanitra ny teny ny antany antsika dia zao ny tenin'Andriamanitra Genesisy maka baiboly hafa rehefa Genesisy satria ny baiboliko fampiasako efa tsisy Genesisy firy intsony fa efa somary rotra Genesisy any amin'ny famoronana
genesis toko voalohany rehefa manavy manao zavatra andriamanitra dia ohatra hoe ao amin'ny genesis toko voalohany andininy fasivy ary andriamanitra no hoe aoka iangona ny rano eo ambonin'ny lanitra hoe ao amin'ny fitoerana iray ary aoka isehoany maina dia nisy zany ary andriamanitra no nomaina hoe tany ary ny rano tafangana atao hoe ranomasina ary hitan'andriamanitra fa tsara izany zay zavatra ataon'andriamanitra zany any amin'ny andininy faharoa tapany farany ary hitan'andriamanitra fa tsara zany dia nanao ny abakabaka indray andriamanitra dia nanao nikintana sy ny volana sy ny lanitra sy ny fanazavana iray any amin'ny andininy fafito tapany farany ary hitan'andriamanitra fa tsara izany. Halleloia. Ary andininy fafito genesis toko faharoa andininy fafito ary vovotany no namoronany Jehovah-Andriamanitra ny olona ary ny fofony mahavelona ny vavorony dia tonga olombelona izy ary Jehovah-Andriamanitra nanao sa atao edena nanao tsinany dia napetrana tao rahalahy izay ny foronony. Hoy Andriamanitra rehefa nanao ny olona dia hanao olona tahaka ny endritsika isika. Ny tsara n'Andriamanitra zany dia ireo nataon'ireo ary nataon'Andriamanitra samy hafa dia tsika olombelona amin'izay ny teny hoe izao zavatra ny atao hoe ratsy dia miteny amin'Andriamanitra indray tsika mijery tahatra hoe inona ny tia nataonao Jehova, inona ny tia nataonao dia tsy mety amiko mihitsy ny voliko maintimainty zany. Io ve tena lazain'Andriamanitra hoe dia hitako fa tsara tokoa zany menamena ny tsara zao menamena ny lamaody mavomavo ny tsara fandrano mihitsy ny hitanarana vavy zay maintsomaintso be mihitsy ny volony izao moa netako ny tany amin'ny toerana leo milahatra sakafo andevidy sakafo atan'ireo dia maintsomaintso be mihitsy ny volony lerana vavy dia ataony mitovy misy maintsomaintso koa ny akanjony. Ny akanjonao ataovy maintsomaintso iny a olombelona nanao an'iny fa ny volonao za zany dia tena anisan'ny mpitondra fivavahana tena manamafy fa tsy sitrapon'Andriamanitra no mandoko volo. Ozy anareo hoe mitsara sy mitsara kosa za zao mbola tsara iny fa ny tenin'Andriamanitra no mitsara antsika rehetrarehetra. Mahina zany lokoko menamena ny voloko satria fantatro fa ratsy le maintimainty. Nefa inona teren'Andriamanitra ny amin'ny Genesis hitako fa tsara tokoa zany. Raha menamena ny tiavan'Andriamanitra an'io nataon'Andriamanitra menamena io. Raha mavomavo ny tian'Andriamanitra ny olombelona kely nataon'Andriamanitra samihafa e. Ny vazaha zao misy mavomavo volo misy menamena volo. Tsika izao manana fahasoavana ngeza be maintimainty dia be ke vazaha menamena volo mandoko volo mainty hitako fa tsara koa le mainty. Fa ny olona tsy mety mipetraka amin'izay nametrahan'Andriamanitra azy rehefa tamin'ny nivady izay nivady dia izao zavatra mahasamihafa ny sary mampionina fianakavian'ny mampionina sy ny fianakaviana avy aty amiko eo amin'ny endriky ny tarehy dia io orona io. Ary mampionina hatrany amin'ny taontaony dia lava orona daholo. Io orona io zany lavalava ohatra ny karana kely daholo. Nenay indray avy any amin'ny papanay ny dadabe anay midina dia tompon'izay raha io ary zao oroko zao anisan'ny kely raha ao amin'ny fianakaviana fa mbola misy mifipetaka avoroeno io misy taontaona izay avany miangeto a dia otriny hoe aty hatraty ny azo orona daholo nalavany taontaona efa fivirikana io dia ny orona ny hita miditra vavahady voaloha io a izy mampionina aza hita kapetakorona ohatrany lahy daholo ny zanatsika fa zao izy ny hevitra rehefa teraka ao izy ny ankizy rehefa izy mbola kely iny mbola azo amboarina dia isa-maraina ataoko ohatr'izao ny orona eto amin'ny eto zany le taolana eto potsipotsero ohatr'izao izy amin'izay mba lavalava orona ohatranay dia hoy zany tsy mahinona potsipotsero fa vaovao tena dia petapetahako ndraiky satria ny anay koa mba tiana mba hanaraka ny zanakay. Alleloia. Io nanaovan'Andriamanitra io tsisy afaka nakena io ary io tsy angalako tsy andehanako any amin'ny dokotera hoe didina ny oroko dia solo plastika ataovy amin'ny lavalava ohatrany Michael Jackson satria za tsy te hiady amin'ny Andriamanitra
satria za tsy tehany ohatra azatany manga io ny nalaovany ahy hitany nanao anazy o izy a namboarina am'izay za amin'ny tany manga tao kiboninen tao mivolavolainy jehova tao ny momba rehetra de ozy izy ivoaka io amin'ny 30 octobre alele 30 octobre 1976 ivoaka ao io de ho hitako fa tsara tokoa zany ny fikitikity atsika ny vatatsika akoatran'izay nanaovan'Andriamanitra atsika manana volanao bangoy tsara ataovy brosina ataovy mafinaritra raha zay ilainao fazanokondra ny volomasonao io ny nanaovan'Andriamanitra azy raha ohatra le zavatra rehetrarehetra mitranga am'izao reny raha hitanao reny ne manao vernina reo raha tian'Andriamanitra menamena ny lokon'io afaka nataon'Andriamanitra hoe isaky ny latsinainy voalohany volana ny herinandro voalohany menamena daholo ny oanareo vehivavy de araroty amin'iny manaova tonga de kiraro menamena sy mifanoa mifanaraka amin'izany sy miloko menamenamena ny herinandro faharoa mangamanga mivadika mangamanga daholo ny oan'ny vehivavy manaraka ny tendance ianao poketra manga indray entina ny herinandro fahatelo maitsomaitso daholo indray ny io rehetrarehetra azon'Andriamanitra atao zany satria azo fa le oanareo mavomavo kely ohatrany nay mahafinaritra io hoy izy Andriamanitra hitako fa tsara tokoa zany ary hitan'Andriamanitra fa tsara tokoa zany alleloia alleloia reny zavatra rehetrarehetra fa tsy reny ihany fa anisany reny izay miroborobo be mihitsy ao am'izao fotoana zao raha mahitsika reny gasiko moa efa betsaka manao an'izany zao fa mifazany tena mpanao chirurgie plastique chirurgie esthétique de solona place plastique ataony de gaga ianao mahita hoe zany mpira hoe Madonna zany jereny tsariny anisan'ny mpira nafinaritra nay mantsy tamin'ny fahatanondranay jereny sariny taloha fa tena mijery ianao zao na de marina eo fanterana fa hitanao hoe tena tsisy ty olony ty tsy le taloha afatateraka mihitsy de hovaina daholo ny zavatra rehetrarehetra zao hovaina satria maninona aloha nohatra n'Andriamanitra tsika aloha hiady am'izay namorona atsika hoe zao ve mba nanaovanao anahy Andriamanitra zay ny resaka fizika fa eo koa ny resaka fiainana hoy ny ten'Andriamanitra le vakitsika teo amin'ny Romanina teo hoy ny Romanina toko 7 mipanefy vilany va ozy izy tsy mba manam-pahefana ny tany manga Jehova zany nanao atsika tsika zany tany manga teo am-pelantanany de zay nanaovany atsika zay nanaovan'ny endritsika zay nanaovan'ny vatatsika za zao teneniko anareo za zao mba te aloha mba tiako mihitsy zany hoe ho tonga 1m75 de misy asa mba nafinaritra mba ho atao fa tsy ampy an'izany tsy ampy fitopolo kory fa rehefa nandinika de teko hoe tena mety be amiko le tsy ampy fitopolo alleloia misy namako lava be zay de misy tômobila tsy afaka entiny reto dona aloha de tsy ombony tombotra de ahemotra any amin'ny farany seza tsy mety tsony tsy afaka mitondra nyty nyray metatra sy 20 raha rakotssalama zay entina zay eo na kamy eo na tômobila kely na ohatra fotsiny ohatra anankiray mihitsy zay teneniko anao zay mividy akanjo tena milamina tsara mihitsy rehefa taille M de M tsisy mihitsy hoe tena iza misy namako karana zay lava tongotra be lava be ny valany atrety aminay atrety aminay rehefa mipiara mitsanga ny valany ety amin'ny fikeky ny soroka mitady pataloha zany tsy mora mitady kirarony zany tsy mora tsy koloa izy na misaotra an'Andriamanitra za misaotra an'Andriamanitra am'izao za zao mety be amiko mihitsy zao fiainako zao asa tsy ady amin'ny mpamorona ino ny tena ataona alleloia jery fitana to zay hoay zany atsarona tahasatanan'Andriamanitra tsara nge anao ty ryladarakotsarava za mitetery zany amin'olona fa tsy alleloia ary ny fiainana hoy tena Andriamanitra mpanevo lava tsy manam-pahefana amin'ny tany manga ka nivongany ray ihany ny anaovany zavatra samihafa tany manga ray ihany zavatra samihafa ny nanaovany azy ndray ozy izy ho ajainy
indray ho atao tsinotsinony ny tiana tenena angady zao na ny fiainantsika ireo ary tsisy mampalelo antsika mihitsiny tsisy mampalelo antsika mihitsiny raha ohatra hoe fiainan'ny Geneviève Randriamananjara hafa dia ny fiainako hafa. Mety amboniny be ny fiainan'ny Geneviève Randriamananjara ohatra na ny fiainan'ny Ajadomonana i Lina ohatra ny ahotsy eto amin'ilay somary ambanimbany tsy mampaninona koa zany. Avy any fotoana mety hanandratan'Andriamanitra na raha mbola haiko ny mihetry fony tena hoe tany mangaray ihany nanaovanantsika ny ray a natao manamanam-boninahitra kokoa indray ho ajaina indray ho atao tsinotsinona. Misy tolotena ohatr'izay mety ataontsika amin'ny sabata mantsy fa ao amin'Andriamanitra misy fiakarana misy fiovana ny fiainana dia io a miankina amin'ny fahaizanao miara-mandeha amin'Andriamanitra dia mihetry manetry tena. Eo ilay any tain'Andriamanitra alao asandratra izy. Ho ny ten'Andriamanitra ny amin'ny Baiboly any hoe any amin'ny boky ny Isaia any ngamba izay Isaia 40 ny fanaka varahana ao izy hosolona volamena, ny fanaka hazo hosolona varahana, misy fanaka varahana hosolona volafotsy ohatr'izay ilay tenin'Andriamanitra. Zany hoe misy inona zany? Misy fanoloana. Eny am-pandehanana ianao, hainao ve mankasitraka an'Andriamanitra? Tsy miady amin'Andriamanitra ve ianao mandeha eo? Fa ianao arakaraka ny edivanao amin'Andriamanitra amin'izay fitantanan'ny fiainanao io. Vao me mampiretika anao anaty fotaka mandrevo. Nisy raharaha mpiara-mivavaka taminay izay tsaroako foana ilay anatra ho aty zavatra iray teneko rahabe. I raharaha io manam-pahaizana be mihitsy izy. Manam-pahaizana tena manam-pahaizana. Ary izy ary rehefa mivavaka dia mivavaka amin'ny teny frantsay. Mivavaka ohatr'izay miara-bavaka izay rehefa sabata. Izy miteny frantsay. Dia ireny tsy mifantoka fa mihena mezika hoe zany midika zany hoe miteny frantsay. Miteny frantsay izy mifantoka. Oh Jéhovah Dieu, forge-moi Jéhovah Dieu. Dia zany hoe za zany tena tefeo ato tompo. Mba ianarana zany rehefa tonga any France any ariana any. Fa zao manam-pahaizana be izy dia zao nisy andreny crise ireny tamin'ny 2009. Dia nanana faniriana be mihitsy ny raharaha io lasa minisitra tamin'izay. Ho lasa minisitra. Dia nisy olona nampijabaka anazy tao anaty fandrika koa hoe ianao nge mety atao minisitra. Izy olona manam-pahaizana be. Fa atao anatin'ny sainy amin'izay zay ho lasa minisitra izay. Tompo. Minisitra n'inona ary mety taovy minisitra. Mivoaka amin'izay ny gouvernement tsy tao ny anarany. Tezitra be tena tsy mivavaka izy. Tonga dia tsy mivavaka toy satria maninona tsy nataon'Andriamanitra lasa minisitra. Nefa nisy bantena azy hoe efa any ministra ianao ny anarana hoe ianao efa ministrable azo atao minisitra fa mety to minisitra fa mihetsiketsika. Dia nihetsiketsika tanaty vavaka izy. Tsy lasa minisitra izy, tezitra izy. Kakabe. Hoana raha ianao tsy tonga vavaka zao. Izy. Mbola miady kely zay izy Jesosy izy. Tadidiko mandraika androany zay teny zay. Mbola miady kely zay izy Jesosy. Mbola tsy mifanaraka zay izy Jesosy. Na ilay sy fanantenana izy izy. Aza miteny an'izany. Izy tsika miady amin'Andriamanitra. Aveo ilay teny teo. Ny zavatra izay niforoniny fa anao amin'izay namorona izay nahoana ianao no nanao atoy izao. Any amin'ny Isaia 45 teo izy voalaza tsara ilay hoe Isaia 45. Loza izay miady amin'ny namorona azy. Tavim-bilany isan'ny tavim-bilany amin'ny tany any ireny. Tsika rehetrarehetra eo tavim-bilany isan'ny tavim-bilany any amin'ny tany any tsika. Mahafinaritra be anareo irany njaka fity voana ataontsika iny le hoe zany keo sisy vovotany e. Vovotany lavenina fa ny voninahitro. Ny fanahinao moa izy no mahatoy izao any. Sika rehetrarehetra hoe tany manga tsisy jerena daholo. Misaora an'Andriamanitra rehefa nataon'Andriamanitra ohatrany io. Za nampisaorako an'Andriamanitra izay efa nataon'Andriamanitra teo. Tsy mbola mpanompon'Andriamanitra lehibe tsy olona miavaka eo amin'ny firenena, tsy olona fantadaza amin'inona. Alleloia. Fa zao fotsiny ampianariko. Zao ataon'Andriamanitra mety amiko zao. Alleloia. Ndosika ndeha araka amin'Andriamanitra mifanetretena fa io ataon'Andriamanitra amintsika tsara io. Maiza anao mankasitraka sy mankafy ny fitantanan'Andriamanitra anao. Aza midongo randrana tsy mety aminao.
aza midongo soratra tsy mety amin'ny lamba anao, aza midongo toerana tsy mendrika anao. Io ana io mety amiko, mety, tena mety. Halleloia. Eo amin'ny fiarahamonina na eny amin'ny asa mandrara tsy dia isan'ny hoe tsy any tsy olona ambony zany a, tsy olona ambony zany aho, fa mety. Halleloia, mety be. Ifaliko isan'andro, tsy mbola tanetana hoe ino ty ataonao Jehova, ino ty ataonao Jehova. Za amin'ny asa ataoko ankehitriny dia tena isaorako an'Andriamanitra, satria za zao vao androany niona tamin'ny hitanareo ny ekipam-pirenena nahita n'ireny ekipam-pirenena frantsay, ekipe nationale amin'ny rugby any amin'ny hotely misy an'zareo azo androany. Nahita an'zareo miara-sakafo teo dia mba voatontonona kely any ny anarako mba misaone ao amin'ny hotely dia hoe rado. Halleloia, afakasitrahako an'Andriamanitra zany a. Ny anarako mba tonga hatrany amin'ny Maroc any zao ny anarako, any Espagne na ny Portugal, misy olona mahafantatra ny anarako rado izy ny olona. Halleloia, tsara nge zany ry amany, ary raha tsisy an'izany koa tsara nge zany. Amen. Fakasitrahako za tsy ady amin'ny mpanao betsaka ny zavatra nalaovako, misy tanjona mba tiako atongavana, misy zavatra mba niriko mbola tsy tonga, fa sanatria amiko ny ady amin'izay namorona. Tenin'Andriamanitra dia miteny Mika 6:8. Halleloia. Mianaraka an'Andriamanitra ao amin'ny fanetretena. Zao foana ny teneniko anao ampahaizako anao fitaomanina 7:5-20. Tsara ny andro famonjeny Jehova amin'ny fahanginana. Aza miorakoraka ianao Jehova hiasa. Za Jehova ataovatra izany ireny jereo lasotreny, za koa Jehova mba misaotisaotiny. Tsara miandry Jehova amin'ny fahanginana. Fa ny fahanginanao dia endriky ny fihetreny tenanao. Dia hoy ny ten'Andriamanitra aminao androany hoe ry olombelona, efa nasehoanao dia tsara tsy ilain'i Jehova aminao, dia ny anao ny marina sy ho tia fahamondrapo ary anaraka an'Andriamanitra ao amin'ny fanetretena. Aiza ny fanetretena antsika? Rovintsika vao tsy ady amin'Andriamanitra intsony dia io zavatra ataon'Andriamanitra io dia anakianantsika azy isan'andro. Fa manenina koa zao raha mba ohatra zao tia atao izy Jehova mahasoa, tsy manenina koa hoe dia mahasoa manina raha mandeha ato. Isan'andro dia miady amin'ny mpamorona antsika foana tsika. Fitomanina 3:26, fitomanina 3:26 le teo. Dia isan'andro misy edivantsika amin'Andriamanitra foana, misy zavatra mba lahatra Andriamanitra dia entsika mamonjy. Tsy tiako misy le nandaran'Andriamanitra ny fiainako any be mbo akasitrao. Akasitrao. Nisy fotoana Saoly nieritreritra fa nanao zavatra tsara ho an'Andriamanitra. Nisy fotoana Saoly nieritreritra hoe tsy izay ny tsara, fa ity mbola tsaratsara kokoa ary ho tian'Andriamanitra. Samuel voalohany 5:10. Samuel voalohany 5:10. Samuel voalohany 5:10 andiny 2:20. Zao zany zavatra nitranga. Rehefa nandeha nandringana ny Amalekita hiady amin'ny Amalekita ny Israely, dia nafaran'Andriamanitra nahazo baiko Saoly hoe aringano ny Amalekita, manomboka amin'ny mpanjaka, ny mpiady, miaramila mahery, ny vahoaka, na lahy na vavy, na antitra na tanora hatramin'ny jazamena vava, hatramin'ny biby fiompy, aza asiana Amalekita intsony eto an-tany. Misy angeza be zany. Rehefa tonga teny nefa ka mbola tsy fantatry Saoly hoe ohatry ny ahoana ary zany Amalekita asiana vonono zany. Fa rehefa tena tonga teo amin'izay dia hitany fa tsara be, ka misy Amalekita tsara be, matavy be ny ondry manosy, misy olona tena andrian-da be mihitsy, ny agaga ny anarany toy izy Saoly. Azoko mihitsy Andriamanitra
zao ve teo vonono tezay amalikita ratsiratsy aminazy reny le malezolezo le any reny vonoy ary-pao fa le tsaratsara iagaga aiza nany akanjo ny ary tena tsy vonono io retondry siosy reto re omba matavy veny aza vonono reve de vonono miady amin'Andriamanitra mieritreritra fa Andriamanitra tsy mahafantatra ny tsara sy ny ratsy raha omby matavy zany kely avany ny omby matavy ny Amalekita tsy mitovy amin'ny omby matavy zany Abrahama zany ny Abrahama sady omby matavy mivota aleluia samy misy omby matavy fa ny omby matavy ny Amalekita aringano reny fa reny tena tsisy dikany reny aringano ndikan'izany ianao zany rehefa tena Andriamanitra aringano ny fandehanana amin'Andriamanitra amin'ny fanetreteny dia manao zay aseny atao tsy anjaranao ny teny ive dia aringana Jehova ohatrany Jehova dia kosa ny tanimanga va hiady amin'ny mpamorona azy zay ny atao hoe miady amin'ny mpamorona azy ary tsisy fanetreteny tsy ny vonono saoly ry havana zay tia ny vonono ihany ny vonono fa zay tsy tia ny vonono tsy ny vonono satria aminazy tsy mahay manavaka Andriamanitra aminazy tsy hitan'andry tsy nisokatra amin'ny mason'Andriamanitra ka mahita fa misy an'izany atao hoe mpanjaka agaga misy an'izany hoe omby sy ondry sy osy matavy ao amin'ny Amalekita osy izy saoly mety diso fijery Andriamanitra velon'ny Jehova Andriamanitra fa ratsy zao ny avazatrato aloha ijereko azy fa za mahay manavaka ny tsara sy ny ratsy nataony fanatitra ho an'ny Jehova azonareo atsara zany Jehova zao no teny hoe aringano reo fa tsy tiako nalainy saoly dia naringa tsy naringa nataony fanatitra hiakatra ho an'ny Jehova ny fofony nefa zavatra tsy tiany Jehova zavatra tiany Jehova aringa zao no teny Samuel ary tamin'izay fotoan'izay Andriamanitra le teny hoe nanenina ny fidianako any saoly hitanao ravana tsika raha vao manohatra an'Andriamanitra dia manenina Andriamanitra ny fidy atsika nanenina Andriamanitra ny fidy any saoly ao amin'ny anina misy zany ndraiky magitsika Samuela voalohany toko 15 andininy fahavalo andiny fafito ary Saoly namely ny Amalekita hatrany avila amin'ny lalana makany Sora izay tandrifiny Egypta ary azo sambeny na Agaga mpanjakany Amalekita fa ny vahoaka rehetra kosa dia naringany hitanareo zay tiany naringana any sy tamin'ilay lazava fa Saoly sy ny olona tsy namono ny Agaga sy izay tsara indrindra tamin'ny ondry amanosy sy ny omby sy ny mifa sy ny zanak'ondry ary zay tsara rehetra fa tsy fono naringany reny fa ny ratsy rehetra kosa sy tiany kosa dia naringany any avokoa ary tonga tamin'ny Samuela ny tenin'i Jehova andiny fafolo tsika zao Samuela voalohany toko 15 andiny fafolo ary tonga tamin'ny Samuela ny tenin'i Jehova hoe manenina no nanaovako any Saoly mpanjaka fa niala tamin'ny fanarahana izy ka tsy natanteraka ny teniko dia tezitra Samuela ka nitaraina tamin'i Jehova nandritry ny alina tonga avany amin'izay andiny faharoapolo tsika izao fa hoy Saoly tamin'ny Samuela efa nihaino feon'i Jehova ihany ka nandeha tamin'izay nanirahany Jehova nitondra ny Agaga mpanjakany Amalekita sady nandringana ny Amalekita hitany ataony tsy adino azay efa nandringana izy nefa Jehova niteny hoe aringano daholo fa tsy hoe aringano fotsiny sady nandringana ny Amalekita rehetra nefa nangalan'ny olona ondry amanosy sy omby ny babo dia zay soa avy amin'ny zavatra ringana mba ho vonoana atao fanatitra ho an'ny Jehova Andriamanitra ao Giligala fa hoy Samuela ty zany mareo amin'ny baibolinao fa hoy Samuela sitraky Jehova moa fanatitra odorana sy ny fanatitra hafalatsa-drano ohatra noho ny hain'ny feon'i Jehova ny manaraka ny tsara no ny fanatitra ary miaina ny tsara no ny sabora mombana fa ny mihodina dia toy ny eloka amin'ny fakatovana ary ny ditra dia toy ny manompo sampy sy terafimo satria nandany tenin'i Jehova ianao dia ho laviny tso-mpanjaka kosa amin'ny Jehova zany zao ny mieno zay teneniny no tsara no manao fanatitra ny makatoa ny mety aminy no ny tsy makatoana dia manao fanatitra odorana aloha mieritreritra hoe manao fanatitra odorana dia miakatra ny setroka dia zay ny akasitrahan'i Jehova tsy maninona ny Jehova na tsisy fanatitra odorana nareo fa ianao makatoa ny zava-dehibe amin'ny Jehova amin'ny Jehova ny mihodina dia toy ny eloka amin'ny fakatovana ny tsy fanaovana sitrapon'Andriamanitra ny tsy fakataovana izay asian'Andriamanitra atao dia tahaka ny manota ihany satria tsy nanao any asiana tena natao ary
ny ditra dia taka ny fanompo-tsampy any vo tsy manao mitodika amin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao amin'Andriamanitra dia efa manompo sampy zany ianao. Tsy maintsy misy tompontsika eto amin'ny teny na Jehova na terafima sy ny sampy isan-karazany. Vao tsy manao sitrapon'Andriamanitra ianao zany dia aza tena hoe za tsy manao nenisa. Fa rehefa tsy manao nen'Andriamanitra ianao amin'Andriamanitra manao neny devoly ianao. Tsy mankasitraka an'Andriamanitra ianao, mankasitraka ny devoly ianao. Tsy mino an'Andriamanitra ianao dia mino ny devoly ianao. Aza sinna zavatra fahatelo misy amintsika mantsy miezaka manao zavatra ampovoany. Za sady tsy hoe za tsy hoe mivavaka be, za nefa tsy hoe manompo devoly mihitsy hoe manompo sampy. Amin'Andriamanitra rehefa tsy miheno azy ianao dia miheno devoly ianao, zay ihany. Rehefa tsy miheno devoly ianao dia miheno an' Jehova, zay roa ihany. Ry avako. Androany za teteny aminao, lozan'izay miady amin'izay namorona azy. Tavim-bolany sy tavim-bolany ihany. Ary Andriamanitra manana an'izay tokony manjarantsika rehetrarehetra izao. Inona mahatonga ny olona efa misafy? Satria tsy hananany ilay zavatra ananan'ilay olona anankiray. Ary inona mahatonga ny kristiana? Satria fantany. Fanomezam-pasalahy mandefa sadoro kely azafady fa tapaka ny fandarantsika ry havana. Mba mandefa sadoro kely fa tapaka ny fandarana azafady efa misy